Zay ny amin'iny resaka fakana ankeriny iny fa sokatra 570 sirongony fologony tratiaky ny polisy tao fianaratsoa entina taxi brosy avany Toliara Omaly alina tao anatina vatapaty no nanafenana sy nitondrana ireo sokatra raha ny fanazavana zay voaray olona efatra treto no voasambotra dia ny mpamily sy vehivavy telo hafa izay mpandeha tao anatin'ity fiara ity mbola entina mitsika tao anatin'ny vaovao ihany ny sary mirakitra izay vaovao avy any fianaratsoa izay fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika mahatsapa ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra fa ataon'ny fanjakana faobe fahirano tanteraka ny tanàna sy ny mpitantana maro ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna ankehitriny ireo antsonjay atao amin'ny renivohitry Madagasikara. Miantso vonjy ny komina Antananarivo renivohitra ankehitriny amin'ireo antsonjay izay miatra aminy ataon'ny fanjakana foibe raha nambaran'ireo tompona andraikitry ny tanàna Androany tetsy Analakely efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny tanàna raha nambaran'i Julien André Morasata maro ireo zavatra tsy manara-dalàna ataon'ny fanjakana foibe hoy izy raha tsy laza afa-tsy mifangalana ireo fananany tanàna izay tsy nisy fifampierana akory ny tsy fanajana ihany koa ny lalàna manokana mifehy ny tanàna Antananarivo miantso fifanampiana sy fiara-miasa amin'ny fanjakana foibe ny tompona andraikitry ny tanàna Antananarivo. Indrindra ihany koa ianareo mpanao gazety ny antony ty dindinika ty androany dia mba tehiresaka izahay atao amin'ny komina olombe Antananarivo satria efa tsapany efa tena miadiriry zany izahay ary mahatsiaro tsy misy mpiana mihitsy zay ny ilazana azy ity akory tsy ho mambelana izany izy fa tena mitaraina satria manana misy fanjakana eto tokony mba hanampy ny komina olombe Antananarivo amin'ny capitale de Madagasikara azy. Tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika hoy ity lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna ity ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo anaty kizo tanteraka ny tanàna ankehitriny ka mila ny fiara-miasan'ny rehetra amin'izao fotoana izao.